Radio Don Bosco. Fotoana ny tantara mitohy eto amin'ny Radio Don Bosco. Valfatinangatra nosoatany R Justin Marc ovelominy Vantso miaraka amin'ny faly rakoto sinaizy ary tahina nantenaina anjariliva no nandray feo sy nanatotosa andro fahady zay mety tsara zay mibro ary aleo mody am'izay any an-trano ray mandinika an'izay vita sy ny mbola ho atao Totosoa oay tsy le matamatsily ve ty Totosoa fangatsy tadidinao sady to taitra be mihitsy ianao nahita fa eny taitra fotsiny aho nahitanao fa maninona ty ka ianao tsy miverina tany aminay intsony ianao dia naleko sa mihitsy nitady anao taty tena tsy mahampino manofy ahy sa tena ty le madamatsily mahatra farahidiny hitako tary analakesika tary to mandimandina sy mipozy tsara riny izy ty manoloana eto ty zany zato volony to voavy namboarina tany amin'ny coiffure ny akanjo eny akodiny ray tena madio tsara sy manendrika be azy ery ny rojo eny ambozona ny mamiratra tsy misy tahaka zany tena zava mahagaga ary mila tsy ampino zao ka Totosoa mihaino avy enao to ilozanao mandinika fotsiny ahoana hoe ianao teo ay moa mbola tsy nlazaiko taminao ty trano be voafefy tamboho ty ho no ao any miasa ka tena tsy ao mihitsy ianao zany ka za mongana ny tany izay fiasanao sady efa fantatro zany ay tena miala tsiny aminao fa tena ohatra ny taitra loatra ka tsy ho tsara mihitsy ny loko Totosoa nahoana ange ianao nivadika tamiko fa dia naloatra ny ratsy nataoko ny tena vita toy izao tamiko ianao indrisy mantsy fa tena menatra tanteraka anao ary tsy hitako intsony izay ho alahatra aminao saingy fa na izany aza tiako fantatro ihany fa niverina tany amin'ilay alakesika nahitako anareo mianaka iny saingy tsy nahatratra anareo tao intsony efa fantatro ny zany ary tsy zany velively mihitsy mampirotsaka ny ranomasiko toy izao eny tonga dia azoko avy hatrany fa nampalahelo anao no nataoko kanefa mety izy ianao mba heno kely ny fanazavako na za raha dia gaga nahita n'le blouson efa nomeko anareo mianaka niantona teo amin'le ratsakazo ny etonana iny ary tsy nanapoko koa hoe nataonao tao am-paosiny le vola zay efa nafoko anareo ary indrisy fa toa dinodinika ihany koa fa tafaferina nanalaka le izy aza tsy nire madama sanatry ny vavy zany hoe mety foifoy fa tena ny saiko mihitsy angamba nefa maniditsidiny tsy maninona fa ho averiko aminao le vola no sady ampitomboko avy 10,000 amin'ny teo aloha tsiry Totosoa tsy ny vola mihitsy ny mampalahelo sy mahatorotoro ny fanahiko raha ny amin'iny aza manahy ianao fa tsy manana lahelo na tezitra aminao ana dia kely aza zay vo azoko ny tsy nandehanako nampandreny fianakavianao ka inona eo no lazaiko anao tery ampendo ana hoe adiniko avokoa naka ny mombamomba ny fianakavianao Totosoa efa hoe tsy zany efa fantatro avokoa zany ary tsy mila zavainao akory ka inona ary zany le hoe mampalahelo anao nataoko ary nivadika atao aminao tamin'ny fomba ahoana moa ny firaisanao tsikombakomba amin'ny rado ry Totosoa oay fanga fantatro rado diso fantatro loatra raha irado ka irado ngeny lehibe anay ato amin'ity orinasy ty
tsy atorina ho an'izany a. Ka tsy azoko le tianao tenenina aminy hoe miray tsokombakomba mirado a. Miray tsokombakomba mirado ahoany e, ary iza no mitenenao an'izany? Tsy voatery ho nisy nilaza tamiko voalala an'izany ary todosoa. Nefa te lasaiko anao fa eritreritra tsy mitombona any ianao satria tsy misy zavatra fifanarahana sy rado mihitsy aho ka hoe resako tsokombakomba aminy akoatran'ny asa. De samy nina amiko ve ianao fa tsy misy zavatra fahifanarahanareo sy rado akoatry ny asanareo e? Fa zavatra fa inona nefa zany madama? Tsoroko aminao aloha madama, fa tsy mba fombako mandangy ary samy nina aminao fa tsy misy ninina zavatra hafa eritreretin'ny saina hifanarahana sy rado. Mandainga ianao e. Ka mba lazao amiko ary izay zavatra fantatro hifanarahanao fa tsy azoko e. Zao ary. Mihaino anao madama. Miverenana amin'ny biraonao ianao. De ento ny lakile amin'ny biraonao anaraka anao. Ary aza mody avy hatrany fa miverena ao amin'ny biraonao rehefa maizimaizina fa ahita zavatra ianao. Radio Don Bosco. Ary de ho fantatrao fa olo tsy vaniny io rado lehibenao io. Ka tsy azoko atao nge zany madama e. Ireo mpiambin'ireo tsy hamela hiditra ato amin'izany oro izany intsony raha tsy toromarika manokana avy any amin'ny lehibe. Tsy misy atahoranao zany e. Ho hitanao fa hamelanao hiditra moramora foana tsy misy fanady adiana akory ireo. Enindray ary. Inona raha ny tian'iny vehivavy iny lazaina amin'ilay hoe namadika azy a? Ary iny ny tia hoe tsokombakomba sy rado lazainy amiko. Tena maizina amiko tanteraka ny zava-miseho rehetra ary manomboka faniny akamantatra ny lohako a. Fa iza marina ary ny vehivavy iny e. To olo manitra sy fahadiranova na nahitako azy voalohany fa to mifanohatra amin'izany ny hitako teo. Reto aho vao tonga saina fa iny akanjo toy tena mavokely nanovany teo iny ihany no akanjo nanovany tamina nahitako azy voalohany ray ariva. Radio Don Bosco. Saingy maloto tsy fantatra loko tsony izy tamin'izay. Kanefa de akanjo madio mangatsakatsaka no hitako teo teny akodiny. Ka raha izany tsy efa savony efa ray kontenera ve ny lany vao nahavita namerina ny dio any takany iny e. Sa kosa de hoe manana maromaro amin'iny izy. Ary aiza kosa le zanany hoe maty. De efa naleviny rehery-tany ve sa nisy avany naka azy mianaka ihany tao anaty ala-kesika tao. To mitaky valiny zany avokoa ny saiko. Noho izany aleo aloha hoe arahana ihany izay nilazainy ahalalana ny tena ombady izao rehetra izao. Edry, fa ngasy tsy mbola lasa andro todosoa ha? Ay, André Matorado marina. Eno a? Ohatrany misy adiniko ato amin'ny biraoko ato ka. Ay, so fa mbola tsy lasa lavitra zany seko. Mitovitsika fa za koa nge voatery niverina fa nisy zavatra adiniko amin'ny biraoko e. Mitovy tokoa zany tsika ko. Fa to tsy tazako ny verenanao niditra ny vavahady teo e. Fatadiaviny seho ay zany ho hiditra raha tsy eo amin'ny vavahady teo ihany. Hitako nge se nijoro teo velan'ny vavahady teo saingy variana loatra ka tsy nahatsikaritra akory ny dirako teto e. Zany ve André Matorado? Hitanao zany le vehivavy niresaka tamiko teo? Vehivavy? Ohatrany tsy nahatsikaritra an'izany ka serery ny tazako teo ary ohatrany lasa saina mafy sy miteny rery zany mihitsy azy ka zay tsy nanelingelinako an'se. I bakolo vadiko no asa raha nahitan'izany vehivavy niresaka tamin'se teo zany. Zany ve André Matorado? Eno a? Fangateo koa mivadinao ka. Ohatray, fa tsy tazany singa i bakolo io anaty fiara miandry ahy eo mbavady io ka. Lalina zany la. De tsy tsikarotro nariko akory na nijanona amin'ny fiaranao teo aza. Nefa de teo mihitsy nijorona sy le vehivavy niresaka tamiko teo. Zany nge nilazaiko amin'ny sery todosoa hoe ohatry ny varim-bariana sy verivery sainy zany se tato ato e. Aiza ve ka eo anoloan'ny sezoany mamono motera nefa de tsy hitanse akory. Amin'izay ndray se milaza fa nisy vehivavy niresaka tamin'se teo nefa de
tsy nahita singan'olona ny odeo mihitsy afa-tsy serery so de mba mafy loatra misiary ny asan'ny sery todosoka efa manomboka reraka ny sensia mariny de tena gaga sy talanjona amin'izany any ry matorado ka za koa range tena gaga sy talanjona ny amin'ny tsy nahitany sy ny fiarako mijanony eo anoloany sy zany vehivavy tsy hita maso miresaka amin'ny seto izany ka tsy haiko na zahay mivady tao anaty fiara mitahana na iseny efa mila manamboatra sainy mariny ilozako se fa sasamiandry any vadiko mbola andeha hiakatra any andreny vohitra any anatrika fanasana amina fianakaviana mantsy zay mivady zao ka so de tary eo zay eny ary andre matotale ahoana tokoa ary zany fa ahoana koa tsy nahitako angatalena amin'ny fiara eo ny loko ary ahoana ihany koa tsy nahitandry zareo an'le vehivavy niresaka tamiko tao so de sanatry marina ihany aza ny filazangatale fa mila manamboatra saina andro faheno inona zany no atao efa ty amiko zao ny lakile amin'ny biraoako nefa anatena hita inona hoampiasana kory nefa fa maninona koa ary any de manakirebireben'ny vehivavy tsy fantatro iny zao efa mivalo alina mbola tsy mody fa lasa mirenireny aty amin'ny zavatra zay tsy misy idirako akory ny sady akamata tamiko efa nekena moa ty ka aleo aloha jereny zay vokaneto androany kanefa ne nandeha niakatra namonjy fanasana ny Tananarivo rado mivady de inona zany za koa ny rangano nreratsaina amin'izany fa aleo mandalo kilo ampiasana zao ny lalamody avy hatrany aleo zay mihitsy lo atao Radio Don Bosco efa mahery folo zao ny amin'ny valo alina mankina tanteraka ny ato ampiasana zany fanakaiza avokoa raha ny mpiambina torezy avokoa ry zalahy reto kanefa ny vavady domina fotsiny de mivo raha amin'izao moa zany misy olon-dratsy de ahoana marina tsy vola very fotsiny ny an'ny orinasa anakaramany zalahy reto ka mba marina moa eny fa mety amiko aloha na izany azy aleo mitsaitsaika aingana makany amin'ny birao tena arabaka teny le hoe mesona ny garda valabe zao ry zalahy ny mpiambina ato nefa de tsy misy mahareny ny dirako na de ray aza zay ty eto ny birao ako aleo aloha vahana moramora de miditra de inona nefa no ataoko ato aleo aloha tsy ampiretina ny jiro fa mipetrapetraka eto aloha miandry zay mety hitranga ka rehefa tsy misy ninina de ny lalana mody no asiana olona totra ny lany fotoana fotsiny eto anke za zany inona kory nefa zao ny zavatra hitako eo efa 10 minitra zay mipetrahako teto tena tsy hoatray marina to ny ovany ny kalandria ato amin'ny biraoako zany iza ny nanovany io ny ala teo mbola tsy ony teo ka de nisy olona niditra ve tato nefa de iza ny lakilengy ka ty amiko aleo ety ny anatsary ty kalandria ty ohatray to kalandria efa lany andro nety misy nametraka teto ty efa tamin'ny herintaona
rinona ny tikan'ity marika sy ty lomeny eto amin'ity taty 20 volana janoary ity. Mbola tsy piasa tato tamin'ny fotoana io ka Radio Don noho Bosco. izany tsy azoko eritreritra mihitsy sy mety ho dikany raha tsy hoe misy olona manazava amiko. Ary mba nakaiza ary zany zao le calendrier am-perinasa teo ka sa hoe latsaka any ambany latabatra any. Toko moa ty maizina beko. Soa aza mba de volana ny andro ka ny azavan'ny volana mitaratra fito ambaravarakely mba nanazava ny ato amin'ny birao. Ary zay mba nahafahako nahita an'ity calendrier teto amin'ny biraoko ty. Fa zay nahatonga ny calendrier-ko teto iovan'ity calendrier lany daty ilo zao no tena mahafaninahy. 10 minitra zay ny lasa. Radio Don Bosco. Tiana amin'izay ve ahy? Aleo hoe tazanina kely aloha ny ao tokotany. Mangina be. Tena mbola ao anatin'ny torimaso tanteraka ireo mpiambina. Oay. To misy olona tamin'ny manantony zany. Iza? Oay. Tena ngata le ty. Fandinina ty e. Fangatsy hoe namonjy lanonana ny Antananarivo ndraika. Ary izy ty miaraka aminy. Madame Bakolo ve? Ka tsy Madame Bakolo ty fa vehivavy hafa. Madame Bakolo mantsy Radio Don Bosco. somary mahavetivety vatan'izay fa ty vehivavy miaraka mingata le ty kosa to manifinify. Riditra ato amin'ny birao ako ato nery zareo zany e. Hoay marina. Tena hiditra ato mihitsy reto. Aleo aloha mitady toerana fiainana aingana. To mba nyty latabatra ty amiafina. Zay. Ary aloha mamitsaka tsara. So de ho afa-baraka eto. Reny fanamotra ny tiniditra. Ary izy ty vehivavy miaraka amin'ny rato ty e. Tena tsy mety tazako mihitsy ny endriny. Kanefa nge de efa mirehatra zao ny tsiro ato amin'ny birao e. Reo fanamonjy mipetraka ary de ampifongy arado le vehivavy. Radio Don Bosco. Ary vehivavy be vokany izy zany e. Fa ny endriny kosa aloha hatreto de tsy mety ho hitako mazava mihitsy e. Ary miresaka nery zareo zany kanefa mahagaga fa to tsy misy reko zany teneniny na de kely aza kanefa de eto kaketo fa ahoana ary? Sa ve ny sofoko ny lasa mareniny? Zao zany ny fomba n'ity rato ty e. Tsy mienatra akory fa de ato amin'ny toeram-piasana zay an'ny vady no mitondra vehivavy. Ary tena vady kely ngara mihitsy ty vehivavy tika fa tsy vitan'izay hoe sipasipa fotsiny satria efa be voka-ngara iny zato izy. Ka tsy mahagaga nge zany raha tsy nakasitrahan'ny Ray Bakolo ny fanambadian'ny Rado sy Bakolo e. Ary iny reto ataony reto. Marina mafy tsy anonao foana ato amin'ny birao ato reto mba marina moa. De atao ahoana moa lesy zany fa de ahita filma zany ilary totosoa androaniko. Oay. Safosafo sy orokoroka tsy misy ohatran'izany mba marina moa. Oay. Fa iny ty ataony rado e. To sady manorokoroka an'le vehivavy izy mamoaka basy efa any posiny. Radio Don Bosco. Sy tsikatry le vehivavy akory.
Andriamanitra, tena tondrony raha teo amin'ny kibon'le vehivavy le basy. Ry lanitra, tena firy ny rato teo amin'ny kibon'le vehivavy bevoka. Tsy afaka hitaza-potsiny an'izao zava-toy zao ka mahita ela le tsy vanity androandry. Dray marina, tena tsy afa-mihetsika eto am-pitoerana eto a. To miraikitra avokoa ny tanako amatongotra. Fa ahoana re? De jery fotsiny azao zava-doza toy ny rato zao ve a? Radio Don Bosco. Tsia, tsy vaniny ela ry rato a. Nahoana ny te vehivavy malemy tsy afa-miaro tena toy izao? Indry, to tsy tafavoaka angeny feo ke. Fa ahoana zao e? Tena sady tsy afa-mihetsika ny tsy mahatafavoaka feo. Fa inona rano atony? Riny ty atondrato. To miantso olona telefonina. Ary misy olona tamin'ny manatona ange zany. Ay, tena raha fanosefony reto mpiambony ty tamin'ny miditra ty. Miaraka amin'ny mpiambona ray. Nao inona ra? To manome toromarika andry zareo rado ary io fa mipatay raha fanosy le namany le fatin'le vehivavy. Ary tena atsofoko le tsy vaninao naty koa ny angizy zany. Ary teny bata nivoaka ny trano. Tena tsy afa-mihetsika ka tsy afa-manao ninina fa ratsy zany ny fampitatytsika le mpamon'olona tsy vaniny reto a. Anoho teny lisa sy ny taranaklisany eny zao ain'olona latsaklisany zao. Reny falaza. Zany hoe tetika efa voahoana zany zao rehetra zao. Ary ny fandriany ho vonoina fotsiny ny tondrany rato an'iny vehivavy be vokiny tato. Ay, zay avo afa-mihetsika marina. Lasa ary le tsy vanina vo afaka mikofoka. Ary aleo hoe jereko eto mbaravarakely eto. Ay, iny fa nafatratra ry zareo anaty fiara le vehivavy ary de lasa nyrifatra Radio mivoaka. Don Bosco. Aleo ranga ho enjehako fangana. Tena tsy hita zay nanjavona an'le maty. Ary toy ny tsy nisy ninina neto eto tokotany zany. Ny vavady ny kiatona ary zalam-piambona. Tena mbola matorotony tamin'izany hiditra tetolo reto ka. De iza zany namono vavady ny voany rato sy ny sefiny zala reto? De tsy tezitra verady no ahitany zala reto matoro tsy mahatsiaro teny. Sa kosa raha nomena fampahatoriana mihitsy ry zala reto mba ahafahany rato sy ny namany manao ny asa ratsiny. Raha zany no izy de aleoloha mitsaitsaka mody fa tsy misy azoko ataony amin'izao tsony. Saingy za kosa aloha de tsy hamela an'ity raha ty ho vitavita mory. Tsy misy mahampinamana tsony ty fa de ahita alary le rato tsy vanina Radio Don mpamon'olona. Bosco. Radio Don Bosco. Inona zao ny zava-miseho atao ampiasana ato e? To milamina tsara toy ny tsy misy ninina tahaka ny isan'andro aloha hatreto. Milamina ery zao ny sainga lehibe fa no heverino tsy nisy nahita ny fohotana mahafaty nataony alina. Tsy fantatro aloha hoe iza na iza ny vehivavy ny finoany lisany alina iny rato a. Fa ny fantatro a de mpamon'olo lehilahy. Noho izany mendrika no fahaizana araky ny lalàna. Ezaka mantatra an'izay marina momba n'iny vehivavy be vokal iny ary
hijoro anoana ny marina ka anentsika ny ratsy satria amiko Radio Don tsy Bosco. azo ny saina ekena velively ny zavatra toy ireny trangaly ireny. Tieto raha fano lehibe amin'ny mpiambina. Ahita elary le tsy vaniny ty androany. Rafano, mila miresaka aminao azao ka noho izany de mandalovany amin'ny biraoka anao zao. Ohatray. Fa ino ny tinazo anao andre matototsony to tsy misy arahaba, tsy misy ninninna fa Tsy mila miresaka betsaka aminao eto fa mekara any amin'ny biraoka de anytsika no miresaka fa ely zany. Eny e. Radio Don Aleo fa Bosco. ho avy ihany ahy. Kanefa ao ka mba tsy ho avy avy loatra ianao andre matototoso. Miandry anao ao a. Andro fahavito. Tonga andre matototoso araky ny nitadiavanao ahy. Andre matorafano, mipetraha ianao fa hifanazava kely tsika. Eny ary, eto ny resaka ao andre matototoso fa miaino anao ary averiko ihany alohan'izany mba mila tsika mifanaja na antoninna no ilainao ifampiresahana amiko. Moa nisy fahaverezan-javatra tato amin'ity biraonao ty. Zany nisy inona nataon'le tompiambina zay Radio mba Don mifefezako no mahatonga anao ho tonga fofona toy izao kosa. Ka eo indrindra tsika zao andre matorafano mbola resaka hafa ny amin'izany. Tsy de hoe fahaverezan-javatra akory fa momba ny fomba fiasan'ireo mpiambina fehezanao. Saingy tsy de hidirako loatra ny amin'iny ary tsy de hoe ny tenako ihany koa ny lehibe tokony anafay azy reto eto. Ay, fantatrao ihany zany. Ka tsy zany ene ho a le ilako resaka aminao e. Ka lazao ary zay lazainao andre matototoso fa maika lazao zay tianao hatongavana. Eny ary. Taiza moa ianao andre matorafano maly alina tokony ho tamin'ny valora teo eo. Radio Don Bosco. Fa nanomboka oviana indray moa ianao ty andre matototoso ny lasa polisy. Ataonao inona zay nalehako alina? Fa nga moa mbola misy idiran'ny orinasa zay ataoko sy alehako aozina ny ora iasako ka Tsy polisy andre matorafano raha zay ny tianao fantatra. Fa kosa tsy anaky moramora an'ireny zavatra mamofady zay nataonareo teto alina reny. Ka noho izany ninninna lazainao de tsy maintsy ametraka fitoriana. Fa ianao ve andre matototoso efa lasa tala? Sa mamin'inona ianao ty? Fa inona ny zavatra nataoko mamofady nataoko alina ary inona? Aza mody faniny ao anao mpamosavy mandeha alina aza ne misy mahity. Ka mpamosavy zany Ampafantatra anao ny ilako anao zao. Fa hitondra ny rahany manam-pahefana satria tany masoko avokoa ny zavatra nataonareo rehetra alina. Aoka tsy ho tezitra ianao andre matototoso raha ilazako hoe teny efa lasa daly ianao. Inona nataoko hitany masonao alina? Nandeha ny andro ny fatiny dadatoako izay namoy aino omaly zay ny alako aloha teto ampiasana omaly. Ary ity tiamiko ty ny fiarapara momba n'izany raha ohatra ka tianao fantatra. Sa izany nitorianao any amin'ny manam-pahefana? Zako tito avy be ihany. Andraso fa misy zavatra somary mahakaka ihany. Ny biraoako teto namondrato n'le vehivavy nefa to madio tsy misy na de hoe diandra aza ny trano. Ny entana rehetra amin'ny toerany avokoa. So de mba nan'ny vomarina ary. Radio Don Bosco. Ary to tsy miteny ianao Ary le calendrier. Tena le calendrier fampiasako isan'andro indray zao teto ny biraoako ty ka. Daty ny 24 ny volana moa le nisy marika stylo mena tamin'le calendrier lany daty hitako teo alina. Tsaroko tsara. Ny daty ny 20 ny volana janoary. Tena zay tokoa le daty ny mariana stylo mena ka. Mety isy dikany ve ny io daty io. Ary tena zava nisy ve sa nofo reny hitako alina reny Vita ve ny rediredinao andre matototoso fa makiasany Radio Don Bosco. tsy ho rebirebenao amin'ny resaka tsy talohany tsy tafarany eto Andraso ary aloha ka zao andre matorafano
mba azonao lazaina amiko ara ve zay niseho tamin'ny 20 volana janoary tamin'ny taona lasa. Maninona hoe andeha matototosoa fa io fa iparadaka ty fa tena ny zavatra niseho tokony niseho tamin'io tady io fa tsy azoko tsy tamin'ny alina ve zany ny tena nitrangan'ireny zavatra hitako alina reny fa tena tamin'io tady ny 20 volana janoary io. Dia ahoana koa zany? Radio Don Bosco. Verina zany ny lasa sa zany tafaverina tany amin'ny andro efa lasa. Tena betsaka zany zavatra manjavozavo tsy takatry ny saiko zany ka. Nefa aloha aleo mododina tsy taitra fa miseho tena nahita an'izay fiseho tamin'io andro tokoa mba lalako izay tena marina n'izao zava-mitrango zao. Aza taitra ianao raha fano mba manadalanao fotsiny inga fa ny zavatra nataonareo singata le tamin'ny 20 volana janoary tamin'ny taondasany mba tiako lazaina ka. Fa taizany nafantaranao an'izany. Gaga ianao hoe Radio Don Bosco. fantatro avokoa ny zavatra tsy nataonareo tamin'ny taona lasa kanefa ny tenako tsy mbola isan'ny mpiasa tato tamin'io fotoana io. Lozy ty marina zay vao teny iseho eto avokoa natao rehetrako. Zao izy Andriamatora fano efa eto ampelantanako avokoa ny raha rehetra ary tsy misy azonao elandry ka nitadiaviko aminao ankehitriny de nitsotramiko ny zavatra rehetra. Ka tsy zany no atodonikotrika an'ireny Andriamatototosoa mpanatanteraka baiko fotsiny ihany no anjarako tamin'ireny. Hitanao moa fa mamy zany mba te hanambola siakatra voninahitra anika tonga tamin'ny fanaovanaovana foana ny faraniko. Minao fa arako tsara fa mbola mpiambina tsotra no masoko tato tamin'ireny anie. Rehefa notambaza ngarado aho fa sady omeny vola no akarino lehibe amin'ny mpiambina ato amin'ny orinasa raha manaiky ny arasaminy de tafaroboka. Efa ny vatateraka ny vavan'le ty. Raha mba fantany mantsy fa na zaza nge mbola manontany tena na tena nisy ny zavatra hitako alina na tsy. Saingy aleo aloha ararotiny tofana fanontaniana nalako izay tena marina momba an'izao zavatra rehetra zao ka hitantara an'izay zavatra tsy fantatro sy tsy hidirako akory izay efa tamin'ny taona lasa le tika aleo mody rahoanana hatrany mba ilaza an'izay tena niseho rehetra. Radio Don Bosco. Ka efa fantatro avokoa ny zavatra rehetra ho taminao ary manana porofo tsy azo lavina hitondrananareo anatrehan'ny lalàna. Oka re tompoko fantatro zao fa polisy pitsikila anao fa tsy tena asa no midiranao ta. Zany mihitsy ary minao fa ianao angamba le hoe polisy no karamainy madame Bakolo mba anao fanadihadiana lalina momba ny raha mikasika any amina fatomarina an'ireny. Fa nga mbola nisy an'izany koa. Raha izany de efa nisy raha hafa nataony raha tokoa zany mikasika ny rafozany Radio efa Don Bosco. mieritreritr ho polisy amin'ny mola ity de aleo ararotiko zany ka zao ny angaviko anao alohan'ny karanty raha ty mba afaka lazainao amiko ve ny tena tanjondrado tamina nohony an'le madama bevoka iny. Ka tena ny marina no lazaiko anao Andriamatototosoa. Fa tsy de nisy nidirako loatra raha iny raha iny fa nandevina n'iny vehivavy novonoiny antsokosoko iny no nanakaramainy ahy. Ny antony kosa aloha de mino fa ianao ny tena malala an'izany tamin'ny fanadihadiana izay efa nataonao. Eny tsy fantatrao moa Andriamatora fany fa na ho aiza na ho aiza ianao de voasaringitra ao anatin'ity raha ty. Ka noho izany tsara raha manazava an'izay fantatrao rehetra ianao mba tsy hatra aminao izay loza mety azo angatale izay tena tompony atodo tamin'io. Eny ary Andriamatototosoa. Radio Don Bosco. Ho tantaraiko anao tsy misy io afeniko na de kely aza izay fantatro momba n'io vonon'olona io. Ko miangavy anao mba ino izay lazaiko ianao. Mianao anao raha fano Radio Don Bosco. Ka indray andro tokony ho herinandro talohan'iny fotoana iny de nisy vehivavy bevoka nitady angatale tonga teto amin'ny toeram-piasana de tsy iza fa le vehivavy bevoka voalazanao io izay atao hoe santatra tsy navela angatale nampakarina tany amin'ny birao ny vehivavy io. Rehefa nolazaiko taminy
satria izany nandray an'io vehivavy io teo ambavady tamin'izay de ingarainy no nylomainidina taty ambavady vao nahare an'ilay anarana hoe santatra te zerana ingarainy raha nahita n'ity vehivavy bevoka ny andry azy teo amin'ny efitrano fiandrasana izay ery amin'ny vavady sanatria tsy hoe ny haino resaka izy ireo fa noho ny fikoropahangata-le de adinina nanakatona ny varavahany efitrano fiandrasana natao ho an'ny vahiny mpitsidika ka toy izao ny resaka henoko ny fampiresahan'izy ireo e Radio Don Bosco. Andro fahavalo. Rato santatra manahoana ianao tena efa niodikodina irako ty tanàny ty avo nahita nisy ianao fa inona moa no ataonao Radio Don Bosco. toeram-piasako ka ha enao koa inona e ny arahaba moa tsy misy akory de ka ianao nge raha tsy hita popoka tsony amin'izay de tsy nisy mba filazana akory ny amin'izay antony fa de nanepoka fotsiny izao ianao fantatrao tsara nefa fa ny hofatran'olona izay nasainao nofako tsy maintsy aloha za nefa efa mavesatra tsy afaka mba miasa mitady vola tsony eny fa na de ny fitaovana sy ny fanomanana ny andraisana ny sompony antsika aza tsy mbola misy tokotaniny Radio Don Bosco. fantatrao nefa fa efa tsy ho ela tsy no fotoana haterahako aza mba mifampilavaniny santatra reny ianao efa nitambatambazako esory io tsy mety ianao fa hoe zao fahotana zao foana no tsy afaka ambavanao zao zavatra ataonao zao mihitsy nge le tena tsy tiako ry santatra e ka motsy ny vavanao ve rato ny lokaloka tamiko fa ho mandrakizay ny fitiavantsika ary no nitoko mamina mpanantenanao nanolorako ny vatako anao ary nanekeko izay rehetra ny tadiavinao tamiko ary raha tsy zany rehetra izany de tsy ho nanananaka taminao velively ka nahoana ianao ankehitriny rato miteny toy izany Radio Don Bosco. tsy ho be safary aminao eto ary santatra ataovy ao an-tsainao fotsiny fa tsy vehivavy ohatranao zao mihitsy no ataoko vady andefy mandriko Andray. ianao nkely ato-do andray re rato de sanao ve niteny an'izany amiko ankehitriny rehefa azonao avokoa izay ilainao tamiko tsy nampoisiko rato ary aza bekinetako eo za ty fa tsy misy maty eto akory tokony efa fantatrao nge zany fa tsy tokony hoe tsy nampozinao zany ry santatra de verinao fa ohatr'izao ny toerana misy de sarangan'olona ohatr'izao no ahafatifaty mpiasa tranon'olona ny nahitako anao ary fiantranany ny rako tao aminao ka tokony isotra azy ianao tamin'izay nataoko rehetra zay fa tsy zao ndray no hitondranao ranomasy eto tsy manena rato rehefa izay ny teninao ionina zanadala tsy nandinika sy namakafaka fa ataon'ny olona manam-pahaizana sy manakatotoanao ahoana tokoa moa niaraka amin'ny olona toanay izay sady manitra ny tsy nandia fianarana kanefa na de izany aza rato tadio fa tsy tongatonga ho azy tato kipoko ty zazy ty ary tsy ho voavony mandrakizay ny mahamenaky ny antsika azy eny na de andany adidinao amin'ny azy ianao ela be zany santatra tsy tia enony kabarinao fa andraso reto misy volameko anao andoavanao ny ofatranao zay tsy voalohanao de anomananao ny fiterahanao de efa adio manomboka zao no mandehandeha aty amin'ny toeram-piasako aty de mampitandrina anao azay atao farany sady voalohany nahitako anao mitonatona teo ohatr'izao eny ho raisiko ty noho ny antony any anjehan'ny olona amin'ny ofatrano Radio Don Bosco. de sasa tsy manatsiny atao kipoko ty ka de misaotra rado aleo fandeha vita izany de niodina nandeha tamin'ny ranomaso le vehivavy ary nivoaka ny vavady tamin'izay anefa niditra ny toeram-piasana tamiko madamy bakoly ary mbola tahazany tsara ty vehivavy bevoaka kotsany ranomaso nivoaka ny vavady mbola hitany sy tsikarony fa rado no avy ny resaka taminy mino fa raha nandeha tongotry madamy bakoly de efa nosakanany mihitsy io vehivavy io saingy tao anaty fiara izy ka tsy maintsy nakatoerana ny janona aloha Radio Don vovoaka Bosco. saika anytany le madama mainga rato ka nitsenainy avy hatrany ny madamy bakoly raha vao nivoaka ny fiara ary de raikitra fifamalina teo izy roa za mo revo tamin'ny asako ka tsy nisy reko tsony zay fizotry ny fifamaliny teo ny any teny farany reko notonon'ny madamy bakoly de hoe tsy mahagagy dady raha tsy mety resy lahatra ny amin'ny fanambaditsika mihitsy ka izao azo nataonaoko tsoroko aminao fa raha tsy lazainao amiko marina momba n'iny vehivavy teo iny
ka ampalalainao ahy izy mba ahafantarako marina zay atondiany teo sy izay fandraisinareo de tsy Radio atoka anao Don Bosco. velively ary tsy ho afaky ny anohy ny fiarahantsika itsony satria efa tsy nirarahantsony nahitako masoandro aho noho ianao kanefa ianao to mbola manao zavatra tsy mazavazava ihany taorianan'izay de nanjetoka foana teo ngarato i madamy babokolo kosa nondritina namonjy ny biraoany tena mahaliana zany resako zany raha fano tena nahoana nefa nitoyany avy eo nanomboka to de to hitako ny kahotantsaina be ihany ngarato Radio to Don hito Bosco. nangatsika izany mihitsy azy ny fiarahan'izy sy madamy bakolo tamin'izanyko ka de nampiantso angy arainy tokony efatrandro taoriana ny famalina izy mivady ary de toy izao ny zavatra nifampiresanay tamin'izany mandrosoa raha fano mipetrapetra misaotra tompoko ka nampiatso anao ary ngara fanony fa misy zavatra ifampidinetsika ro lahy nefa alohan'izany de tia nytany ansy aho hoe eny tompoko mahatanatsy ambaratelo tsara ve sy raha fano fa zavatra saripady be mihitsy no ifampidinetsika eto raha Radio Don hoe Bosco. ny am'izay aloha andriamatorado de matoki ianao fa toy ny voay mitelom-bato io raha fano raha resaka tsy ambaratelo ka ka na hiatra manaina za tsy mivotritra intsony tsara zany ka fa ona tompoka inona loatra aloha ty tsy ambaratelo lazainao amiko to mahagaga ihany mantsy raha ny lehibe toanareo zao no izara tsy ambaratelo aminay mpiasa faran'izay madinika indritra tao amin'ny orinasako ka singa raha fano hitako hoe olona matotra sy hiara samiko ary sereriko no hitako hoe afaka natanteraka ny zavatra kasakeo atao fa de inona loatra le tompoko izany fa de to mampitsanga amin'ny toetra ty ianao eny ary Radio Don Bosco. satria efa linerisy eny amin'ny resaka ilako ansika tsy ho be safary fa tonga de voataniko avy hatrano ny resaka ka ianao ia tahdidiny sevy aloha raha fano le vehivavy be voka be tonga teto ampiasana iny tokony ho efatrandro lasa zay tadidiko tsara iny ka zany nandray azy inyko ary nampiandry azy anao tao amin'ny salle d'attente tao tamin'iny fa maninona izy iny andriamatorado ka no momba azy indrindra no ilako ny fanampiany sy raha fano tsy azoko zany tompoko ho apiko amin'inona moa zany ianao ka zao raha fano sakana lehibe ho an'ny fiainam-pitiavako ny fisin'izy iny ary mananotanina ho any lo Radio Don zamotrika ny Bosco. fiainako sy ny fikasako rehetra no ny fisinika de manam-pikasana ny soroka an'izany loza rehetra zany tsy ho tonga amiko vao maika tsy azoko andriamatorado inona moa zy ianao no hidiroko amin'izany ka aza taitaitra aloha se zao eny tompoko misy valy some concert mifanaraka tsika ka eno tsara raha mbola eo ny vehivavy iny de zava-doza ny anjo fa sady amoy any bakoly zay fofombadiko no mety ala am'izao toerana misy ato amin'ity orinasy ty zao fa raha tsy eo kosa izy de sady sondrom-boninahitra amin'ny asako amin'ny mahavinantony lehibe no ilamina tsisy olana ihany koa ny fiainako ary za mihitsy aza no isolanga manana Radio Don dadambakoly Bosco. tantana nyty orinasy ty rehefa rahatr' izay misy hoe tsy fahafahantsony orinao fa treto anay andriamatorado de mbola tsy mazava amiko mihitsy le tianao atao ka ilanao ny fanampiako anao aza taitaitra ho asy ka ndraso aloha reto reto misy volome conseil ny karamanse ato mandritra ny 5 taona no mitovy amindreny ary mbola apiko reny rehefa vity zay ampanaovy conseil hoe marina zany omena ho adaholo ve reo andriamatorado ngara fa no omeko anao reo hoe fangaza ihany zao eny tompoko rehefa milamima ny zavadrehetra eny tompoko de ho akariko amin'ny toerana ambonimbony kokoa de ho lehibe ny mpiambina Radio atao amin'ny Don orinasa Bosco. ka ahoana vonina ny ara samiko se sa ahoana aloha ka tsy maninona fa vonina andriamatorado fa inona nefa aloha le izy eo indrindra sika zao ka eno tsara miainanao hatrany andriamatorado Radio Don Bosco. valy fatinangatra Nosoratany R Justin Marc, novelomin'ny vanitsoa niaraka tamin'ny faly rakoto Sinez, ary tainanantenaina nandray feo sinana ny tontosa anjary liva mbola itoy